ny lazany hoe motion d'empêchement izao zao ny ilaina dia mazava be tsy mifandravana gouvernement akory nanova zavatra ary le langalangangarajvelona dia mitoy volona be tsy tokony tsy foroana re olona io volona ny antony ao amin'ny banque mondiale io fa zay vola milasaka rehetrarehetra dia miodikodina fotsiny amin'izao lera resahako izao dia efa mandeha mikonkonina efa ela be ny resaka aide budgétaire 100 millions de dollars ho ataon'ny banque mondiale sy ny fanjakana malagasy anaovana ny fampandehanana ny jirama fa aloha ary zavabe mbola misy volana ny lidy mbola misy volana ny décime dia mbola misy volany volany rano volany lidy mbola misy 50 millions mahery fa napina 11 millions dia mbola toy izay koa ny volany décime misy vola tsy latsaky ny 200 millions ho an'ny resaka énergie dia mialany koa ny aide budgétaire vola natokana miditra ho an'ny fanjakana malagasy 100 millions de dollars dia zavatra tsy lazaina amin'le lazaina fa hoe mangarahary io dia aloha azava aiza daholo ny bon de trésor spéciaux izay navoaka tamin'ny jirama andeha faefatra no efa misy 135 milliards d'ariary io resaky manao zany ny fanjakana 135 milliards d'ariary dia makaiza le vola inona ny fivoarana amin'ny jirama io resaka ran'io 220 millions de dollars 220 millions de dollars zany tsisa ny vola mivoaka fa maninona fahalovana sy kolokolo maneraky ny tany vola rehetrarehetra izay mivoaka dia raha afa tsy misy hinana n'lay mpanao politika ao anatin'ny fitondrana dia tapoka inona nampiasana 54 millions de dollars fitarana jirona koa aiza daholo zany jirona koa zany mba azonareo an-tsaina ve jirona koa izay tsy ahafahan'ny olona manao asa fiariana no lazain'ny fanjakana fa natao dia amin'izao fotoana izao vola banque mondiale namoaka ho tantan'ny fond ho tantan'ny bamboo partners fond décime 97 millions de dollars projet ray no mivoaka treto tamin'ny janvier zany vola zany no tamin'ny janvier zany zavatra zany no resahana dia mba alay voaneritreritra hoe fa maninona no tsy nisy fivoarana lay jirama resahany io ranga io tena foana aloha foana antsika rehetra hoe tena marikiriko le nanieno azy ary fa tsy maintsy nizaraina le izy mba hahafahana mahalala hoe inona ny ao an-tsain'le olona tsy misy zavatra ho ataongarajvelona zany ao ary efa fantatro ny banque mondiale sy ny FMI fa fanjakana marikoriko régime odieux fanjakana crapuleux kleptocrate mpangalatra ny vola fanjakana mpandrova fanjakana misy tsy voanao zany tsy voanao zany resaka resahako zany tamin'ny 2017 ny FMI nanao
ho fanadihadihana mazava be. Alohan'ilay ndraisan'ny rajoelona n'ilay fitondrana no antonga ny olona ny tenin'izany hoe tsy main'ny tatana mpanova fanjakana izay ilay fitondrana. Dia androany ve ianao dia hiteny hoe ianao vahaolana raha vaky ny gouvernement akina ho ravanao fa 10,000 ianao mihitsy tsy mahay ninona ary ny mpanao fahalova. Ianao signorinanao, ianao ny rajoelona andro ny irina, ianao ny mpanao fahalova. Raha tsy mpanao fahalovana ianao dia tsotra be. Zao ny indicateur. Raha tsy mpanao fahalovana ianao dia narahanao ny fitoriana fiampangan'ny Banque mondiale amin'ny Nicolas sy ny ADB ary nitorianao izy. Narahanao ny fitoriana ary nitakinao amerim-bola izy fa tsy izay ny zavatra nitranga. Mbola nanao fiaraha-miasa ary mbola nandatsaka indray koa malagasy ao anatin'ny tosamanandeva ianao dia dodieuse amin'ny resaka kolasy sy ny téléphérique. Tsisy ny teny nefa tsy handeha ilay téléphérique. Sénateur frantsay no niteny hoe tsy zavatra anjara amin'io, tosamanandeva dia dodieuse. Fa nataonao ilay izy tsy nenjehanao ny kolasy satria niaraka nikopaka tamin'ny kolasy ianao sy ny firongonao. Toy izany koa nampangainy ny fitsarana britanika raha matoa Romivos fa fanao kolokolo fahalovana. Tsy vitany hoe voapanga fa voaheloka ary voagaly. Fa inona nataonao? Inona nataonao andro rajoelona? Naverinao an-dapa ilay izy. Io resaka dirana resahanao io, aiza ny fanadihadiana tao aoriana nataony ministre André Lamarson ny transparency internationale fa be fahalovana be ilay jirama. Mpiasa madinika kely dia mahita ny gorobaka ataonareo dia mba manao. Fa raha mpiasa madinika mahazo ray milanja ny karana tompoko dia lasa milliardaire en dollars. Ny teny ary ny ampanganareo sareraka hoe nisy vola ifampizarany bourgeois tandapany amin'ny resaka jirama io 20% miaraka amin'ny Jovena. Aiza ny fanadihadiana amin'izany? Iady amin'ny fahalovana hoe ino ny rebirebenao amin'izany eo? Fito taona ianao, conditionnalité an'ny FMI tsy nitratra nitaky ny lutte contre la corruption. Fito taona noka tamin'ny 2018 zany 2019 elanao ilany fotsiny. Teren'ny FMI ianao miteny hoe atsangano ny agence de recouvrement des avoirs illicites. Atsangako dia nanatsanganao ara-dalàna araka ny lalàna ilay izy fa tsy nomenao fitaovana ary nataonao daholo nitsafahan'ilay olona miasa iady amin'ny kolokolo hoe raha tena marina zany avy ilay listan'ny grand dossier 10,000 tsy navelanao ny asa raha matoa Saondra Rabenarivo. Immunité amin'izao rehetrarehetra izao
mangalatra manao trafika ny député maranao immune immunité dia ambony lalàna mangalatra manao trafika manjavona volamena manao trafika ny ministra ny fitsarananao ny mbikalaza ny prime ministre ao dia inona mianamaina fotsiny kongona voky dia lasa mialokaloko amin'ny antenne meram-pirenena le anankiray ary izany nivazavaza-be mihitsy hoe zangy nanao fahalovana niaraka tamin'ny ministra niaraka tamin'ny procureur niaraka tamin'ny kasika tsaramaso fanjobory tsy nisy nietsika dia inona ny ady fahalovana ataonao eo ny anoko marikiriky be ny anonao fa nieretana le izy afana mitondra amin'ilay vahoaka malagasy hoe mbola hiaritra an'izany nareo langesy fahalovana zao no teneniko anareo raha tena navitra ny jirama tsika dia miainga amin'ny zavatra anankiray fototra aloha iza daholo no mihinana ny tombom-bidy alaina amin'ny gazoal miditra amin'ny jirama voalohany izay io resaka tombobidy amin'ny gazoal par litre io par litre dia nanomboka tamin'ny androny Ngarajao-Narimampianina tateriny ministra ny fitantanam-bola tamin'izany 1080 par litre dia niakatra 1330 par litre dia niakatra 1664 par litre ariary io izay le hoe 20% ifampizarana amin'ny Jovena nanao fanadidina ve Ngarajoel tsika fa i Jovena resahany io nanomboka tamin'ny 2019 ka 2009 ka lasa amin'ny 2025 zao dia milliardaire en dollars mizesta be mihitsy milliardaire de dollars de Madagascar fa le jirama resahany io babitosa ty tanono babitosa ty tanono fangorolam-bolan'ny le vahoaka malagasy izany na mandeha na tsy mandeha ny jiro miakatra ny vidina na maty na tsy maty ny fiarikarenan'ny vahoaka malagasy tsy rarahinareo firy-taona ny tabatabana tamin'izany hoe olo reto mba asiveverana fiarikarenany reny ny manao velotena raha manontolo reny dia maty daholy mpanao volo mpanjaitra mpanao soudure mpanao sakafo tsy rarahinareo izany zao nareko hoe ienao ny fahorian'ny vahoaka malagasy fa nanino ianao hatramin'izay tangitseza sa nangalatra ny tena nataonao dia voaka miditra Madagasikara taona volamena fambolena sy ny fiompiana hoe zao tenako zao vazavaza be ole reto mba pitaovy re le tatsa kely tena pitaovy le tatsa vazivazinao zay
roa taona voavokatra ny vary dia averinao efa tenana atsaharo ny importation à outrance amin'ireo sakafo ireo fa jerevo akaiky ny famokarana anatiny atomboy amin'ny vary tsy nijery moa ka nazy vola tany sinoa no promenade tany Chine dia lasy zao ninona indray na midy amin'ny sinoa firy hectara no mena ny sinoa 300 000 hectara vola tsy toko foroana ny banque mondiale io mandeha any amin'ny karana mandeha any amin'ny frantsay fa le malagasy raha mba mangataka zavatra vola madinika fa matsimbola hoe fa matsimbola any karana nataonao teo ianao ninona tsy nieno ianao tsy nieno ianao ary tsy magnininona ialako tsiny tsy fomba manambany olona kanefa tsy fanambaniny zany fa milaza ny zava-misy milaza zavatra miara-mahita tsy nianatra ianao mazava be le hoe tsy ampiado azy tesanka ianao sisy le olona dia niala za manokana zany tena motion d'empêchement miala sao dia zao tsy ho langalangana hoe zay hiantona famatsim-bola amin'ny banque mondiale sy ny FMI efa miantona ary vazavazaiko foana ho an'ny banque mondiale zay tsy hipetra-potsiny zay tsy hipetra-potsiny manampy fanjakana marikoriko régime Dieu ianareo la banque mondiale le Fonds monétaire international vous êtes en train d'aider un régime odieux connu su de par votre propre rapport donc écoutez bien c'est kosa tsy petrapetraka e vazavazaina foana mbola datsaka vola amin'izao olona zao ianareo zao fanjakana marikoriko régime odieux un état failli rapportnareo milaza fa ny governance ordre governance indicateur dia tsy mihoatany 1 sur 10 ny notan'le mpitondra dia mbola ho ampianareo nareo aloha anatin'izany dia tena mahazo vola be na voaka ny vola ary na tsy voaka makany amin'ny banque mondiale ary re olona dia mitomboka tolombolana ny atsika fa ny vola be dia be mahazo fa tsy tsika malagasy mahatombotsoa amin'ilay vola resahana banque mondiale FMI ho anazy zany dia mifangatahako amin'ny ary vazavazaiko amin'ny be sy ny maro akory tsy nanena ohatran'izay efa lasankary kanefa tady dio ho an'ireo mpanao politika fa tsy tokony hafamaina tsonkosa zay anao politika zany dia hiakatra dia miala ho ara fotsiny ery dia le firenena mikorosy manan-karena be le tany manan-karena be fa isa manan-karena amin'ny arena voajanahary ao anatin'le tany ny vahiny ho anazy zany dia tsotra averiko un régime odieux un état failli ny tsara motion d'empêchement miala tsisy atakandro
rava gouvernement ka rava le gouvernement raha tsy aninotsaninona fa reo rehetrarehetra mitondra kosa reo rehetrarehetra nanao fahalovana dia tokony tsy ho afamainy raha te geste be ianao miady amin'ny kolokolo ako ningarako zay la dia avoay aloha pour commencer publie la liste des 15 dossiers de grande corruption mba ho hita hoe ady amin'ny fahalovana do mba tomboka amin'izay hoe jarevana fa ho anazy zany dia tsotra tsy mbola nanana humilité na dia ohatra ny silakoa ary le olona manao kabary dia mbola mihevitra izy fa tena manana vahaolana manana finiavana 2018 aussi izy raha natoa Saondra Rabenarivo en 15 dossiers de grande corruption tsy nivoaka « 2019 napetraka ny agence de recouvrement des avoirs illicites aiza daholo zay avoirs illicite navoaka an'izany takinany hoe zay olona rehetrarehetra mandray fitondrana sy mandray fahefana dia tokony hanao publication ny fananana sy ny volana tsisy io takinany hoe nataovy mangarahara ny vola miditra amin'ny resaka arenakibony tany taranjony ianao borzany tandapany voasambotra ny olona nivelany dia ozy izy le olona nivelany hoe nanao mihitsy izy mampangainy no elohany dia nigadrainy fa ina nataon'ny fanjakana ria zany ve niady amin'ny fahalovana raha tena niady tamin'ny fahalovana ngiara-tsy velona dia nandray fipetra izy nanao fanadiadiana na izy nanalany ramatoa reo mivosy andrenatry hoe mandanga ny britannika na izy nanagatra tsy nanao izy iady amin'ny fahalovana hoe averiko foana Colas sy ny airport de Paris bogy nanaovan'ny banque mondiale fanadiadiana dia nampangainy dia noelohany dia nysaziny zay le fandehany nanaovana fanadiadiana aloha voalohany faharoa rehefa hita fa nanao fahalovana dia nampangaina rehefa hita fa nampangaina dia rehefa ohatra voapanga dia nitadiavana sazy dia tao anatin'ny sazy voasazy mazava tsara mihitsiny 4 janvier 2022 Colas ny frongony fa nanao fahalovana tamin'ireo aéroport anankiroa ireo tsy niodina ny taona dia nomengarajoelona vola be Colas nampanaovina amin'ny téléphérique tsy vola madinika tsy vola ariary na ray ambulance akory le téléphérique fa euro tsy dollar akory fa euro 152 millions d'euros ary io tsy emprunt concessionnel là azafady
azafady emprunt ataoko commercial dikany isaka ny tsy mahaverim-bola ianao na mandeha na tsy mandeha fa vita sininy taratasy la malagasy a nanao sinia Ramatoa Rindrasambelo rabariny Rinarson ka rehefa nanao sini Ramatoa Rindrasambelo rabariny Rinarson dia tonga amin'ilay lazaintsika hoe dette souveraine ka ny dette souveraine dia fandovany fanjakana amin'ny fanesy rehefa mbola tsy mitrotra ilay tompon'ilay vahoaka ao anatiny hoe ankosa ny fianaran'ny zanakay rano tsy misy, jiro tsy misy, rindrina tsy misy, tafo tsy misy fa 152 millions d'euros dia natsipon'ilay mpitondra Rajoelina sy Rindrasambelo rabariny Rinarson tamin'ny téléphérique izay fantatra tsy nisy adiavitra tamin'izany hoe tsy andeha ho téléphérique io tsy avaolana io fa noho ny fahalovana noho ny kolikoly dia natao le izy dia izao ianao dia hiteny hoe hiady amin'ny kolikoly izay le lazaiko anareo hoe langa tsy mitsahatra mandanga ilay olombelona ary tsy menatra mandanga averiko sady tsy maininina ilay olombelona no mpandangy raha na izy nananana fanetretena dia nianatra hoe ahoana moa izany fambolem-bary zany ahoana izany resaka fiompiana omby izany fa tsy manana fanetretena izy tsy menatra izy ny teny hoe rotaona vary vovoaka tsy andeha izany tsy manana fanetretena izy ka rehefa miteny ny olona miteny mahay hoe ore olona mba sy fiverina ilay tatsaha zao no tokony ilaina amiko dia tsotra 2019 nanomboka ny anton'izay mba hampio le tatsaha mba hampio le tatsaha atao fady toyiny manambady anabavy ity manao importation outrance ity fa ataovy a outrance ny importation fitaovam-pamokarana tsy nisy any ka dia avy eo dia misarozoro le ministre le secrétaire d'État à la sécurité alimentaire misarozoro amin'ny sinoa ame inona apiditra vary hybride erana amin'ny sinoa lay harena de la biodiversité ao anatin'ny vary gamba sady mampita kely mampianatra Madagasikara dia anisan'ireo firenena tokana matany izay manana karazam-bary 330 mba azonareo an-tsaina ve zany biodiversité en matière de semences et génétique de riz dia manana karazany manana cultivar 330 dia misarozoro fotsiny izao ndia apiditra vary safiditra satria maninona manao afera amin'ny sinoa za tsy mametsy ny sinoa tsika midondrona raha ny vary teto Madagasikara no noeverina ny ampivoarana azy
ny anatsarana azy dia nytoanako fa ialako tsiny ialako fondro tsy izao ianao vo hitabataba aminay hoe ho ataony fanampiana ny fambolena enitaony ianao tsy ny eno ny fafanao nataonao papier hygiénique zay dia izao ianao dia resaka fambolena le reto le reto misy vola bebe ny banque mondiale eny tompoko misy ny FSRP ao food system resilience project FSRP $228 millions plus 20 millions de dollars en frantsay izany inona vitany misy ao projet de plus dia ho teneniko anareo vola le izy any ainga hoe asivy projet io vary io asivy projet ny vary asirany projet tokotra ny vary olakolana tao le izy le projet le plus bourrine 50 millions de dollars vao nainga 18 mois amin'izao fotoan'izao izy telo taona même pas 20 millions de dollars amin'ny vola voaka fa maninona tena tsisy filana mihitsy fa zany le fambolena vary amin'izao fotoan'izao nareo amin'izao fotoana iresaky zao efa navoakako teo le izy vazavaza be maneran-tany vazavaza be maneran-tany olona 1 500 000 no tratiny tsy fanjari-tsakafo mahery vaika kere manomboka izao tsy toko tsofro maromaro iny atsimo ray manontolo iny dia ho vaky ny valala amin'izao fotoan'izao dimanjato sy 2,4 alina ny olona okongo no tratantazo mahery vaika afenina le izy afenina le gouverneur tsy santeny ny solombavam-bahoaka fa izay ny tantarain'ny olona maneran-tany dia avy eo ny UNICEF ny FAO ny PAM milaza fa 4 amin'ny 5 ny zaza malagasy tsy ampy sakafo tratany malnutrition chronique sévère 4 amin'ny 5 valopolo isan-jato ny zaza malagasy na izany le olona dia lazaina ihany koa mbola mipamina sy ny UNICEF ary ny FAO koa mbola mitory fa rehefa tsy ampy sakafo zazakely dia very ny potentiel ka rehefa lehibe izy satria tsy nitombo ara-dalàna ny zanakatidohany sao dia verinareo fa misangisangy amin'ny tena izany rehefa tsy mitombo ara-dalàna ny zaza no ny tsy fanjari-tsakafo mahery vaika iainana dia rehefa tonga lehibe izy tsy mahavita miasa dia makaiza ny vola
dia androany rajoelona sy ny firongony dia hiteny hoe efa ao ny projet an'izany rehetraresatra zany efa tao zany efa tao nonoka tamin'ny 14 efa tao zany tamin'ny taona 7 efa tao zany tamin'ny taona 2 saingy nanao inonareo ianareo ny tompony fahalovana ianareo ny tompony kolikoly importation outransana vary nataonareo 700 000 tonnes raha zahoanareo ary azato isaky ny kilao zay dia ohatrinona vola miditra aminareo fa lay fiarikarena n'ilay firenena ny fafanareo ny tsakitsahanareo tsy ny ravainareo dia izao ve ianao dia teny hoe hojerevako daholo zany rehetrarehetra zany hojerevantsika momba ny fambolena azafady tompoko azafady ny hojerevanareo dia vola miditra ny aposinareo madame Sessa 11 millions de dollars tsy hainao hoe manenona no tonga dia 11 millions de dollars mandeha hividana ny zezika aiza ilay zezika zany hoe ny fanjakana malagasy zany a manome vola anytompona andraikitra fanjakana anaovany afera dia rehefa avy izy mivarotra zezika dia to bénéfice ny vola tsy miteny le olona dia rehefa mitaraina amin'izay ianao dia maninona rien tsy misy fanadiadina zany a dia tena fahalovana fotsiny izao zany sady tsy fandraisany ndraikitra no fahalovana rehefa ohatra ka fiarikarena azahoany karana vola mandeha ohatr'izao tsy ampysakafo ny olona iza manao ny kalony zaza kalony reny karana groupe basanina iza mahazo ny fanampiana manokana momba ny resaka fiompiana omby bovima karana iza mahazo fanampiana manokana momba ny resaka fanatsarana katsaka sy ny soja mabelona iza mahazo ny tombontso manokana fikarakarana ronono raha nanao antsanto zahay ingénieur agronome hoe mba enoy mba asivo fetra n'ity zavatra ity fa lazaka katerenany le firenena atsahary hoe afaka mamokatra ny gasy atsahary ty fanafarana sakafo miopapan'ity mba asivo ray fanampiana ho an'le gasy ho an'le tatsaha maronisy 7% n'le gasy malagasy ane dia tatsay nisy nanisy sira ve vola milatsaka fankarana mahazo tombony ampidirina dolodolo za vahindrarehetra zao a fa n'le gasy tena atao miantoka amin'ny sehatra rehetrarehetra io
amin'ny seritra rehetrarehetra hoy iaho. Ary anakibony tany efa vazavazaiko teto mihodikodina amany fanamboaritra amin'ny vahiny, fanamboaritra amin'ny FMI, mahazo volany eo porizantandapa, tsy fantatrao aiza ny vola. Zavatra fantatra dia izao, tamin'ny andro fanaovana kolokolo niditra le vazaha dia any an-danitrano izy ho iaho, any an-danitrano izy no fanaraka vola be any an-danitrano, fa le gasy ny mpitondra Garajoelina amin'ny laingany sy ny fahaizany resaka langa maritototra no manery ny olona, mandasaka ny olona ndeha hamono malagasy, ndeha hanambotra malagasy, manerana ny tanàna feno sinoa trandraka renakibony tany. Fa le fanosehana, le fanampiana an'le gasy kely tsy misy. Manao sininy minisitra fiarovana ny tontolo iainana, fanontana ho ny tena mahatonga an'io resaka fanambana ny tontolo iainana. Ka kolokolonareo sy ny tsy fahaizanareo, ny tsy fahaizanareo mitsinjo ilay malagasy kely. Navoakako teto nanao fanadihadiana ingay DG communication teo aloha momba ny resaka sinoa manangona ary anakibony tany. Dia le gasy kely ao anatin'ny trambozaka. Ny vahiny rehetrarehetra tonga ilakaka. Le gasy kely eny amoron-drano tsy manana trano vato, tsy manana rano, tsy manana sakafo any anatin'ny trambozaka. Nomboka 2018 PDB ny tsy fanjariana tao nataony riotiny tao QMM, maratra ny olona, maratra ny trondro dia afenina satria le malagasy tsy mahay teny anglisy, satria le tompona andraikitra malagasy feno kolokolo. Efa nanondrana 2018 QMM ho sisy ny olona dia ny taty ivelany no miteny, any ivelany no miteny ianao hoe madame ianao nareo nge mieux mais QMM est en train d'exporter des monazites. Vola ampidirany QMM ma tsy misy, fa manina milasaka ny daholo zay mpitondra, milasaka ny daholo manao kolikoly any QMM raha iny QMM inona. 1 milliard zany nge, 1 milliard d'ariary zany nge, ohatrinona zany 40 000 dollars, 100 000 dollars. Atsifo QMM ohatran'izao zany, millions de dollars, des milliards de dollars ny kirakirainy atsifona. Fahalovana nahoana momba ny base nucléaire ao anaty lalàna iraisam-pirenena, indrindra tiatany amin'ny tany afrikanina tsy misara dia manome laharana zao ny didy folon'io reto ny fanadihadiana ataonareo. Miteny ianao hoe aiza dolodoly narahanareo ve ireo zavatra ireo? Tsy narahanareo, fa tonga ny FMI
manery ianareo anao an'le izy amin'ny fahaizanareo manao kolikoly dia lasanareo mianakavy midina any Tuléar vididinareo ny olona lasainareo fa lasaka tao amin'ny fidy ny vola ohatrany na vola lasaka tao amin'ny fidy dia lasa koa le fidy mbola manao asa kely madinikely ohatrany na vola lasaka tao amin'ny fidy dia rehefa aveo le olona efa miteny hoe non on ne veut pas non on ne veut pas stop Tuléar zay ny safidiny olona ny fotony fa ho an'ny olona mianatra ho an'ny olona manampaisina dia hoe non kosa pour les revenus qu'ils vont nous générer ho amin'ny vola ho ampidiriny base Tuléar io atsika dia tsy re tompoko tsy ekena mbola misy eo an'le atao hoe indigenous people ireo olona izay miaina ifotony ao anatin'ilay harena voajanahary nanarahanareo ve le izy ka tonga ny dolidolo dia manindry manomboka amin'ny Rajoelina mandeha ny premier ministre ovaina ny lalàna ho an'ny intérêt na compagnie anankiray base Tuléar fa ny vandary lalàna ho an'ny compagnie anankiray le olona dia midika fa kolokolo zany tsy ho an'ny tombotsoa am-pirenena akory le izy fa ho an'ny kolokolony mpanao politika sy mitondra varotra tanindrazana ho sisy le fitendrena tsika tompoko kolokolo fotsiny zao le mivarotra tanindrazana tsisy amin'ny lalàna fa le kolokolo mazava be araka ny lalàna mazava be dia kolokolo nataonareo iady amin'ny kolokolo ianao zao zany rehetrarehetra teneniko zany zany kolokolo daholy sady tsy mahay ninina satria tsy nanao ninina mihitsy nareo tsy nanao fa tsy nandroba tsy nanao fa tsy namem-paosy dia izao ve ianao dia hoe raha vaiko ny gouvernemanta le gouvernemanta anao ngefa tsy navita averiko ny sady tsy navita izy niary ny olona sy ny fananany no mbola tsy navita koa izy na ny hevitra ohatra ny lohampaingotra aza zay ampandrosoan'ilay firenena dia fito taona ve ianao non efa 7 taona ianao teo dia ahita vahaolana tsisy ka alao tsy fandrebireby alao ny azy zany dia ataoko mazava be motion d'empêchement tsy hanao ninina ireo tsisy fiovana oentinao mbola angalatra ianao mbola anao kolokolo ianao ary mainka androbo satria efa mihevaeva ny fitondranao dikany tsotra sy mazava mahitsy be motion d'empêchement zao dia zao